Raisika amin'ny teraka be ny ministry ny postra sy ny fandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny atao arak'ajo mirindra eto Madagasikara miaraka amin'ireo solon-tena-mpanjakana raha tao anatin'ny faritry Bokolava. Amin'ny asa izay ataon'ny ministera izay sahaniko voalohany dia natao hoe postra, dia misy koa ny atao hoe fifandraisan-davitra, dia misy ny atao hoe fampiroboroboana ny ahitao arak'ajo mirindra. Dia io no alehantsika eto androany. Eo amin'ny lafiny fifandraisan-davitra zany dia ahafahantsika mifandray amin'ny olona any ivelany, ahafahantsika manao fikarohana. Dia izay zavatra nentina keto androany mitondra ny atao hoe internet maimaim-poana wifi eto Tsiloro Mandidy. Zay napetrakintsika eto amin'ny lapan'ny tanàna, zany hoe ianareo zany manomboka izao dia afaka mandeha eto amin'ny lapan'ny tanàna manao internet miaraka amin'ny telefoninareo, mba amin'izay nareo mba afaka mikaroka nareo mpianatra ririra tosika ihany koa mba afaka misitraka ny atao internet ohatra n'ireo olona rehetrarehetra tanora ohatra nareo manerana zao tontolo zao. Raha ohatra ka tonga reny fotoana ohatra hoe misy fanadinana atao na misy zavatra tena mila atao dia aza misalasala mangataka ao amin'ny ministera fa amin'ireny fotoana ireny mety ho ampitomboana ilay fotoana ahafahanareo misitraka azy isanandro. Araka ny zavatra nazavaiko teto dia hisarika ny tanora aloha voalohany indrindra sy ireo malagasy rehetrarehetra mpiray tanindrazana amintsika mba hisitraka an'izany atao hoe internet satria mbola lavitra ary mbola kely loatra ilay atao hoe tahan'ny olona manjifa zany internet zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tena faritra teraka ny tenako ary fisaorana lehibe tsy avy amiko irery koa fa amin'ireo ekipa miara-dia amiko ny fandraisana nataonareo taminay. Ny ajaranay zany sy ny adidinay amin'ny manaraka dia manampy kokoa ny zavatra hoentina ampianarana sy entina ihany koa ahafahan'ny mponiny Bongolava hisitraka ny teknôlôjia ary koa ireo servisy omeny postra malagasy. Aloha voalohany dia mibetsaka ny faritra Bongolava ray manontolo izay hoe eto Tsilo Mandidy nanamboarana azy ity. Ary vomaika faly dia faly zay mahaino amin'ny felo ministra miteny hoe itoy izy ity ary mbola avy ny fenerive, izany hoe azo daholo ny district anankiroa. Sy mbola zava-dehibe aminay ihany io satria ahafahan'ny mpianatra manisasa zavatra azy rehetra dia mbola tsy hitany ary ahafahany ampiasainy amin'izay tokony ataony. Indrindra moa amin'izao teknôlôjia efa lasa lavitra izao ilaina tokoa ny fisian'ny hoe wifi. Vomaika moa fa gratuit dia ozy izay hoe tonga soa tompo dia misaotra betsaka.